Fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tany izay lohahevitra ankalazana amin'ity taona ity miankina amin'ny tany ny sakafontsika dia manao hetsika ny coopérative Valasomby anio 5 Desambra 2024 eto Ambatofinandrahana izay arahana amin'ny BOA base opérationnelle avancée eto Ambatofinandrahana sy ny CNRT Centre national de recherche industrielle et technologique ho fanamafisana fiarah-miasa sivily sy miaramila. Amin'ny maha mpamboly ny mpamboly dia vokatra no andrasina eo ka dia misy karazana zezitra izay atao hoe ampiarina aty Ambatofinandrahana zezitra zevo sy ny zezitra composta moa zespahatra ny filazanay azy ety na mpifangaroana zany zio zavatra reo mifagnampy hery mba ho entina hagnatsarana an'izay tany zay. Ny zavatra ho marina fa zezitra biolojika daholo zany ny zezitra ampiasana eo amin'ny fagnatsarana izay tany zay ka tonga eto zareo senerita zany izay teknisiany manokana mahakasika an'izay tsempi-karohana zay hagnatanteraka an'izay fomba fiarah-miasa mba hatratsarana ny tanjona dia ny fagnatsarana ny tany mba hazahoana vokatra mahafapo amin'ny mpamboly aty amin'ny faritra Ambatofinandrahana fa indrindrandrindra moa tony firenena dia eto Madagasikara zany. Efa nanao essai zany agnay tamin'ny herintaona tsaramaso natao tao ketro dia vary natao tareha tainakoho agny amin'ny fokontany Savatoana dia rehefa nanao essai agnay dia nahatsapa fa tsara ny zay isika zevo rehefa miaraka amin'ny zespahatra aty amin'ny faritra Ambatofinandrahana